Ngana fotsy maso efatra mâle, un femelle. Amin'ny valora maraina, indreo misy ganagana fotsy maso roa mivezivezy eo amin'ny farihiman-tsabory mena. Adiny iray aty aoriana, mijery teleskaopy, Eugène manam-pahaizana momba ny vorona. Mahita onjy andiany maromaro izy. Eo akaikiny eo, mandray antsoratra ny mpiara-miasa aminy isaky ny mahatazana voron-drano. Gana fotsy maso sivy mâle, femelle efatra. Voron-drano tsy hita afa-tsy eto Madagasikara ny onjy na fuligule de Madagascar. Voasokajy ho biby atahorana ho lany tamingana izy. Tany amin'ny farihy laotra no nahitana azy farany 20 taona lasa. Velona indray ny fanantenana. Nahita ganagana fotsy maso ampolony tao amin'ny farihiman-tsabory mena, tao Bemanevika, faritra Sofia, ireo mpikaroka avy amin'ny The Peregrine Fund na TPF ny taona 2014. Lasa faritra rova ny Bemanevika ny taona 2012. Ny henany doro-tanety tsy nisy intsony ny fanapahana ala tsara dalàna tao anatin'ny 3 taona nifanesa noho ny paikady nampiasan'ny ONG TPF fitantana ny faritra rovana sy ny vondron'olona ifotony na VOI. Zay zao zany andeha hiasa ny anaty ala, zay androany zany manao comptage-na oiseau d'eau. De zay zao zany zarazara matériel amin'ny ekipa tsiraikiraiky entina tantarahana ny asa. Zay zany entana zao zany loka zay asa ny zara matériel aloha zany. De matériel zaraina zany rehefa andeasany misy jumelle, de misy appareil photo, misy GPS, de misy koa zany télescope. Zay zany entina miasa rehefa zay andehanao comptage oiseau d'eau. Efapolo kilometatra miala eo an-tampon-tanàna Bealanana, faritra Sofia no misy ny faritra rovana Bemanevika. Moto, trakter ary fiara tsy mataho-dalana no andehanana makany noho ny faharatsian'ny lalana. Vao maika saro-dalana rehefa fotoam-pahavaratra ka dia tongotra vao tonga any. 320 ny faritra rovana eto Madagasikara, fa i Bemanevika irery ihany no manana rovoary miisa 4 toy ny ala, farihy, enieny ary Banjamalalaka. Samy ahitana biby atahorana ho lany tamingana avokoa ireo rovoary ireo. Ny faritra rovana Bemanevika moa zany dia faritra rovana manana mampiavaka anazy indrindra raha eto Madagasikara. Miavaka kokoa noho ny fisian'ireo karazam-borona zay efa ho lany tamingana ao aminy. Ary anisan'ny tena mampiavaka azy ny nahitana ny ganagana fotsy maso. Ankoatra ny onjy zay, le onjy moa nataontsika hoe ohatra fotsiny amin'le hoe fiarovana, fa misy karazana vorona hafa rovana. Raisitsika ohatra zao ny amin'ny vorona Pirembia dia misy an'ilay antsoina hoe aigle serpentaire, zay zao atao amin'ny faritra Bemanevika. Hita aty ihany koa misy karazana vorondolo atao hoe vorondolo mena, izay sarotra tadiavina tokoa izy io, fa saingy mahafaly koa, fa somary azo lazaina hoe betsaka ihany izy ato amin'ny faritra rovana Bemanevika. Tsy vorona ihany no hita eto Bemanevika,
fa manana biby tsy hita afa-tsy eto Madagasikara toy ny tanalahy, sahona, gidro izay misy 7 karazana ny faritra rovana. Manan-karena zava-maniry ihany koa i Bemanevika. Rehefa natao ny fikarohana, manana karazan-kazo sy zava-maniry ary zava-maniry fatao fanafody miisa 200 ny faritra rovana, ka tsy hita afa-tsy eto amintsika ny 320 amin'ireo. Toy ny mahazatra andeha anara-mason'ny vorondolomena i Eugène Simonesy, teknisian'ny TPF. Mety zany izao zany izy afaka mahamarina antsika zany izy amin'izao, ka raha mahamarina antsika izy mihainy zany volume mety eo amin'ny 50 metre mila eto no misy azy amin'izao ifariparitra eto. Ahitana farihy miisa 4 eto Bemanevika: farihy Matsabory mena, Matsabory maitso, Maramaratsalegy ary Andriakanala. Eto Matsabory mena no tena ahitana ganagana fotsy maso be indrindra sy toeram-panatodizana. Eto amin'ity trano azy ity, ireo teknisianina no manara-maso ireo voron-drano ireo. Nijerevanay zany tamin'ny 2021 zany eo amin'ny 60 eo zany max hitanay zany tamin'ny 2021. 2022 zay mety eo amin'ny 63, 65 max zany. Fa tamin'ny 2023 ty zany vao tena nagaga koa zany nahitana amin'ny 73 individu zany ganagana fotsy maso tamin'ny 4 lac veto zay tamin'ny 2023 ty. Ny isan'ny onjy tany amin'ny vao nahitana azy tany amin'ny voalohany tany dia manodidina ny 520 ka hatramin'ny 720 latsaky ny 30 ny isan'ny onjy tamin'izany andro zany. Mampiasa lakana ihany koa ireo teknisianina amin'ny fanaraha-maso ireo onjy. Indray mandeha isam-bolana izy ireo no manara-maso ireo vorona. Ireo biby aran-tsindry no tena ray maso. Ho fampitomboana ny taranak'ireo ganagana fotsy maso dia nisy ny fisambolana onjy vitsivitsy nentina tany Antsohihy. Miara-miasa ny TPF, ny Durel ary ny fanjakana amin'ny fiompiana ireo onjy ireo. Navototra tao amin'ny farihy Sofia, commune Martolana, ao Antsohihy ireo ganagana nompiana ireo taty aoriana. Ho an'ny Bemanevika kosa tsy mbola nisy onjy nompiana na nefa tao amin'ny farihy. J'étais occupé à regarder une espèce de... ça s'appelle Magpie Robin, un oiseau relativement régulier ici à Madagascar. Ny antoka fiarovan'ireo zavaboary ao Bemanevika ny fisian'ny mpizahatany. Pourquoi? Parce que nous, on vient voir les oiseaux spécialement. Donc on sait qu'ici, il y en a beaucoup, que c'est un des derniers endroits où il y a certaines espèces d'oiseaux. Donc voilà, c'est aussi un soutien en donnant de l'argent aussi aux réserves pour que la protection puisse être effective et il y a encore de la forêt dans le futur. Mbola azo lazaina fa vitsy ny mpizahatany mitsidika ny faritra rovana Bemanevika noho ny aratsian'ny lalana. Hijery ireo vorona no tena tondihan'izy ireo. Zay zany isan'ny mbola olana aty amin'ny faritra rovana Bemanevika dia sarotan-dalana. Zay zany isan'ny mahavitsy ny mpizahatany zay tonga aty amin'ny faritra rovana Bemanevika ny Borondro aty. Zany hoe manomboka volana septambra hatramin'ny volana novambra, desambra eo zany no azo andehanana aty. Fa ankoatr'izay zany sarotra be zany fandehanana aty noho ny haratsiana ny lalana sy fotoka be mety sarotra zany atongavana aty amin'ny faritra aty. Ao anatin'ny faritra rovana Sokajy fahadimy na antsoina hoe endry tanàna mirindra rovana no ikilasiana any Bemanevika. Voafaritra mazava ny Atiala, ny toeram-ponenana, ny toeram-pambolena. Mirefy 5,503 hektara ny faritra rovana ka Atiala ny 220,100 izay mirefy 40,707 hektara. Mirefy 2,5,207 hektara kosa ny zona enti-paharazana na ireo toerana kana hazo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny kitay, anaovana trano na vala. Mirefy 3,707 hektara ny toeram-pambolena
ary 770 hektara ny toeram-ponenany. Loza mitatao amin'ny faritra rovana nefa ny doro-tanety. Raha fahazahoako ilay vokan'ilay doro-tanety, le fokotany sasany tsy voakasiky ala rovana igny lasa mandehandeha ho azy zany zareo. Le mahatonga ny doro-tanety, iologno zegny amboly izy, ave izy tsy voafehin'le hagnadio le toeragna hamboliana igny, tsy voafehiny zany le motro, zay zany mahatonga azy midadaka. Le mifatry tsisy faritra rovana igny zany, olona tena goavana kazany mbala maro zany olo mangalatra mandoro. Izy le tegna olona goavana ve zany maro le olo mpangala fandrama regny zany mandoro zany regny mandoro ala. Zay zany tegna le mbala sarotro fongarigny akao amin'ny faritra tantaninay. Ho fampandraisana andraikitra ny fokon'olona amin'ny fiarovana natiala dia nanao famindram-pitantanana tamin'ireo VOI ny TPF. Fokotany Amberivery, Sandrakota, Marifamara ary Ambinandrano no ahitana ny atiala. VOI 4 no misahana ireo faritra ireo. Anisan'izany ny Fimaka na fikambanana miaro ny alaketsana Amberivery, ny Fitima, fikambanana tontolo iainana maharitra ao Antananarivo. Samy manana ny paikadiny izy ireo amin'ny fiarovana ny atiala. Eto amizay ndraiky zay fa misy paikady zay atao. Zay zany mandamina programa mitety le faritry na de tsisy atiala aza, magnentagna le fokon'ologno akeo. Alohatsika iarovantsika izao, iarovantsika ny tontolo iainana, ialantsika doro-tanety, magnentagna zany agnatin'ny paikadinay zany zavatra zay misy kely. Na de tsy voakasiky ala rovana zany le fokotany araiky, alo ambara zare zany ny faratsiany doro-tanety, ambara zare zany fatsarany le tontolo iainana. Mangataka fahazon-dalana any amin'ny filohan'ny VOI ny mponina raha napaka hazo anaovana trano na vala 5,000 Ray amin'ny vola aloha. Raha mpikamanao amin'ny VOI ny mangataka, avy efatreny kosa rehefa tsy mpikambana araka ny hevitra tapaka tamin'ny fivoriam-pokon'olona. Raha mahita ologno mitondra kakazo ake asiana fangadahabiagna, zahagna taratasy miboaka avy aminay, mahazo lalagna amin'izay zany izy. Tegna misy sarotiny be zany zahay zany amin'ny resaka ala. Indrindra zany le ologno zany koa fa tsy mana permis, tegna misy sarotiny zahay dia mampiatra dina raha tsy magnano permis zany le ologno. Izy zany arakaraka le zavatra misy zany ampiarana dina. Ohatra ndraiky doro-tanety na tetika ala zany, zay zany tegna tonga de efatra hetsy ariary zany alany amin'le ologno ary mbala ampakariny alefany amin'ny fampanoavana ambony amin'ny benala zany le tatitry. Misy polisinala ao anatin'ny VOI. Vehivavy polisinala ao Amberivery i Dorefine. Mandeha any amin'ny atiala, mitsirika ny zava-misy no asany. Mizaha raha tsy ara-potoagna amin'ny keviala zany ny raha isan-karazany, mandratrandratra voly, manatatra, manaritry ny honahona, hosihosy zany. Raha ohatra mahita zahay mahatakatra ologno magnano raha regny zahay, amianay convocation zareo, ampakarina aketo Amberivery aketo zareo, anaovanay fagnadihadiagna, avy eo amin'izay zay tratranay voany dina. Olona telo no miaraka rehefa hisafy ny ala, isam-bolana no manao fisafony. Efa alanin'olona izy ireo amin'ny asa ataony ka mitondra fitaovana toy ny vy, antsibe, ho fiarovan-teny, mandeha maromaro miaraka amin'ny ekipan'ny TPF kosa rehefa misy tranga mampiahiahy. Tegna tsy tian'ologno zay magnano zio fa lagny ny tatoato ndraiky ny fagnontanana anay zany, afa maromaro ny ologno azonay zay amin'ny fokotan'ny Amberivery eto, fa maromaro isany afa namanay amin'ny VOI akao mikambagna amin'ny VOI, afa namanay zany. Ary vognogno hagnampy zahay koa zany zareo aby ambonimbony akagny noho ny zahay fahalahalan'ologno koa fa tsy mafy loatra le raha tsy manjary tsabonjare zare namanay misambotro zareo amin'ny raha tsy manjary tsabonjare. Alainay zareo avy agny ajotsinay aketo malonay. Avy eo amin'izay ndraiky izy raha tsy vitanay le malo aminazy entinay amin'ny lehibe ny ala agny ny mamarafarazy.
fa tsy vitanjare zigadrainjareo ay. Efa natratra olona nanapakazo tsy ara-dalàna ireo VOI. Efa nisy tratra zany tamin'ny nanapakazo io natambokany zany le raha. Olombo zany tratra zany afa telo tagno hoe zany zareo zao mbala misazegny antsuisse zany nisazanjareo. Sarotra mamantatra ireo tompon'antoka mijoro tanety ka nanao aro afo ny TPF ho fisorohana ny fitaran'ny afo. 530 kilometatra ny aro afo efa vita. Ny ara-nisa tamin'ny fanambarana izany ny fokon'olona. Ty zany le parafet nataon'ny pingvina izy magnaraka raha ny parafet tatamotry zany ataonay. De teto zany misy etraketraka ny olombelona zany tamin'ny 14 septembre teo misy nandoro zany ty toerana ty. Amin'ny sisin'ny tato amin'ny lalana igny zany misy nandoro fa io ma zany nanao parafety izy he masoa ihany fa misy parafety zany zany matonga le afo tsy nihitatra amin'ity hitantsika amin'ny sisiny aty ala de miaraka amin'ny toerana fambolena hazo ato. Ty zany toerana ambadiky ty zany toerana le fambolena kakazo. De zay zany anisany matonga zay manao parafety miaro le hazona voly ato sady miaro le aty ala zay fa misy ato. De izy hitantsika maso zany fa tena hoe mahomby zany le fanaovana parafet amizay tokony hirovagna azy. Naomba ny paikady nataon'ireo mahery fo mpiaro ny zavaboary ao Bemanevika. Mazoto miaro ny atiala amin'ny poniny. Miena dia miena ny tahan'ny doro tanety tao anatin'ny 3 taona nifanisy. Ambany dia ambany ny tahan'ny fanapahana ala tsy ara-dalàna. Raha nagn'ologno zahay handihy safoala mazoto ny ologno na tsy agnatin'ny fikambanagna aza. Avy amizay zany handeha ambolo kakazo mazoto ny ologno na tsy agnatin'ny fikambanagna le holo. Ohatra misy afo zay mandeha mamono. Ya io ala io tegna tianay sady magnome rivotra madio, rano madio. Ary vogno zay iaro azy. Nodiventy ihany ny ranon'antsakegna ny amin'ny fiara-miasa amin'ireo partenaire zay miantsehatra ao mipervision fondy. Ary koa zany mivondrogny fotony. Raha toaka tamin'ny 2021 tsika raha ilaza ny superficie brûlée faritry zay may de magnodidiny 305 hectares. Zany hoe savane moa zany io may io magnodidiny fa tsy au cœur de l'aire protégée. Raha amin'ny 2022 izy efa nahitana fianana aty amin'ny 180 hectares teo. Ary antsika zao 2023 araka ny misy voaray amizao de ny tena niena 15 hectares. Azo lazaigny efa tena ambany de ambany mba tsy lazagna hoe efa tsisy mihitsy zany ny fanapahagna ala tsy ara-dalàna satria misy faritry zay natokana anaovagna isitrahagna journée de parazagna hoe anao trano misy sisiny igny de afa nomegny koa zany toromarika ny vonogny le fotony afa nisy transfert de gestion toerana vitsivitsy ataoko fa azo lazaigny sangany zany izy io azo lazaigny modely raha fagnajagna zay tota taratasy na ny procédure na resaka fanapahagna ala zay hoe Renim-pianakaviana i Dorefine mahatsapy izy fa mafy ny fiarovana ny tontolo iainana saingy mbola manosika azy noho ny asany mitombotsoa amin'ny fiarovana ny atiala. Ny fiarovana tontolo iainana aminahy tegna mafy dia mafy tegna mankamafy le fiarovana zany zahay satria azy atanay tombony betsaka amin'ny fotoagna zay zahay efa mita tombony satria afitanay asa isan-karazany asa vitanay tany sara afaka mamokatra fô zahay amin'ny fokotany memberivery noho ny rano misy betsaka. Nitahirin'ny rano manondraka ireo tambary ao amin'ny distrika Ambealanana ny atiala eto Bemanevika. Rano koa betsaka baka aminay to tsara de le vokatra ary afaka mamboly asara maintany amizao zany profiny zao amile zay koa magnatsimotsimo igny afa mahita tsaramaso mahitso magnolotra tanagnanay io aka magnanjany teto amin'ny taloha zany io tsisy teo raha reo noho nagnino rano tsy ampy ary avake koa mafy be zany le fitrandrahan'olo hala amizao zany regny afa stopenay zany le fanapahagna kakazo mandehandeha ho azy. Ponina roa alina no mivelona manodidina ny atiala eto Bemanevika. Efa migoka ny tombotsoa avy amin'ny fiarovana izany ireo ponina. Tegna manjary.
rehetra tombon-tsoa azonay ao amin'ny avy amin'ny Hatiala. Vitanay reto volo isan-karazany reto. Tegna misy tegnany maro. Tsy mila anaovagna zezika. Afa tonga defa izy volo igny afa tonga defa manjary. Rano fa mampanjary azy, tsisy zezika atao aminazy. Fandehandeha ala zany raha nidiran'ny peregrine tato dia ara-dalàna zany izy. Hita fa misy vokatra hazo avy amin'ny ala. Ohatra zany rano zany tsy nihina zany rano rehefa maina tany. Dia azo amokarana tsara zany izy rehefa amin'ny fotoana amboliana. Manampy amin'ny lafiny ara-tsosialy ihany koa ny TPF ho fanatsarana ny velon-tena am-poniny. Ny masomboly reto, izy reto masomboly vangaina eo amin'ny ologno fô. Fa leha mamboly voanjo zahay regny avy amin'ny TPF. Azahoanay voanjo zany lagny volagna novambra mirasam-beo azo avy amin'ny TPF. Avolinay voanjo igny vokatra zigny vidinay. Lafo zigny vanganay tsaramaso volonay mentany. Zay zany miara-miasa amin'ny fokon'olo sy ndraiky fokon-tany miaraka amin'ny VOI. Regny zany nisy namanay misidy olona tokony ahoana no mety hisitrika ty fagnampiagna resaka fiompiagna sy resaka ambivo ty. Mba hita marefo le tokantragnony, zay zany tena ampinay zany. Amizay koa zany mba hialagna amin'ny fiazana mandeha anaty ala zany. Le fandropahana anaty ala sy ny azaza bibibiby anaty ala. Dia raha mbo misy zavatra ataony izy azahoany vola, mety siakatra ny anaty ala izy, tsy lapakakazo agny izy, mety mba mikarakara zay fiompiana sy famoliana zay atany zany. Harisoragna zareo zany dia fagnamboarana lakan-dranobe to hoy ty lakan-drano hitanao izany dia namboarin' zareo peregrine izay manondraka tanimbarinay eto eo eo amin'ny 150 hectares. Sady afaka mamokatra indroy isan-taona mamoka bary. Raha tara fa vian'ny peregrine tato sy mba tia ala to satria tsisy mpiaro. Fa saiky samy nitrandraka nanao zay empatany sy empatany fogna zay tato taminazy. Raha amin'ny lafiny fanabeazana, manome fampitaovana ny sekoly toy ny W, fitaovam-pianarana ny TPF, mandray anjara amin'ny fandoavana ny karama mpampianatra firamina ihany koa. Anisan'ny nahazo fanampiana tamin'ny TPF ohatra ny CEG Amberivery, nanampy tamin'ny fanambarana trano sy nanome W ary boky ny ONG. Nahita mpiara-mombonantoka ny TPF ka nanamboatra toha-drano, mamokatra herinaratra, mamasa ny Amberivery sy Anolakely, miara-miasa amin'ny fitantanana ny foto-drafitrasa ireo VOI. Ankoatra ny maha-toeram-pizahan-tany ny Bemanevika dia toerana manan-tantara sy manan-kasina ihany koa. Toerana anaovan'ny fokon'olona amin'andrano, fangataham-pitahiana amin'ny Zanahary, ny farihy Maramaratsalegy. Isan-taona volana Jolay sy Septambra no anaovan'izy ireo joro. Atsika zany tonga amin'ny laky Maramaratsalegy. Ty zany laky Maramaratsalegy. Ty zany anisan'ny laky sacré. Zio zany masina fanaovana joro. Dia tsika zany mahita eto anoloanan'le laky ty zany misy tranotrano kely hitantsika ty. Izy zany toerana fanaovana joro. Manana ny tantarany no natonga ny anaran'ny farihy Maramaratsalegy. Araka ny fanazavany Rabe Miajabory, mpanao joro, dia diso ny fiantsoana ity farihy ity ho Maramaratsalegy. Mahatonga anarana tany Maramaratsalegy. Sarengy zany voro ihany sady zavapady mamono azy. Mariha zany anarana sarengy, mariha le tantsika vorogno mahitsitso igny. I vorogno fady vinono, fady hoany satria manana karakarazana radara izy. Ohatra zany hagnora gn'andro, miova feonazy. Ny Maramaratsalegy atao azy, diso io. Maramarana sarengy, maramarana volo, sarengy mariha. Matsabory volony mariha satria mitovy amin'ny lokon'ny volony mariha zany le lokon'ny matsabory. Manan-karena zava-mananaina sy zava-maniry Bemanevika. Ahoana ny trandrahana ireo zava-maniry, indrindra ireo zava-maniry fatao fanafody, ho lasa fidiram-bola amponina manodidina ho an'ny faritra Sofia
ary ho an'i Madagasikara iray manontolo.